Kino mitondratsika manikany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny politika manohana trano ny fanatanterahana ny fampiavanam-pirenena amin'ny endriny rehetra ary zareo avy ao anivon'ny CRN no Maria Andriamatora Silofo René mpikambana ao anivon'ity CRN ity fahazo ambara fa fototra ny fampandrosoana ny fahavitany izany fampiavanam-pirenena izany. Nindindiny vaovao. Mila fanarenana trano ifotony Madagasikara hoy Andriamatora Silofo René. Kiondalana tsy azo elana tongavana amin'izany ny fampiavanam-pirenena hoy ity mpikambana ao anatin'ny CRN ity. Ny CRN izay niasa trano ho an'ny ahombiazana fampiavanam-pirenena ary amin'izao fotoana izao dia noraketina anaty boky lasitra ny heverina hitondrana ny fampiavanam-pirenena. Mandresy lahatra ny mpitondra ninona fifandimbiasana mety misy eo amin'ny fitondrana mandresy lahatra azy fa tena tsy azo idivirana intsony ny fampiavanam-pirenena mba ahafahantsika miroso amin'ilay tena hoe fanarenana ifotony ny lafim-piainana indrindra amin'ny lafin'ny ara-toe-karena eto Madagasikara. Zay ilay antsoina hoe réconciliation et vers la refondation économique et sociale de Madagascar. Ka ity zany le boky ary efa ty zany zao le mbola izy voasambany mihitsy tia mivoaka ity fa mandinika zay zao hoe ahoana ny fomba ahafahana am'izay manaparitaka azy eo amin'ny mpitondra. Ao anatin'izany ny solombavam-bahoaka, ao anatin'izany ny androm-panjakana isan-tokony, ao anatin'izany ny fitsarana fantaritsika fa ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka mihitsy amin'izao fotoana izao no mitaky fanarenana ifotony ny fomba fisainana ny fitsarana eto Madagasikara mba tsy tonga avoaka malagasy hevitena ohatrany hoe tsisy mpiaro fa rehefa tonga ny fitsarana ohatra dia ny volany manjaka ary ny kely tsy mba mamindro. Zay zany le tena anisany ilana le hoe fanarenana ifotony. Raha ny fanazavana dia atolotra ny fahefanam-panatanteraka ary ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny boky mirakitra ny lasitra heverina hitondrana ny fampiavanam-pirenena ary ampahafantarina ny be sy maro ato izany.